Mpankaheri sy mpanazava ary mpampiavana ny fanahy masina. Samy feno ny fanahy masina izy rehetra ary nanomboka ny teny. Fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika rehetra mba ho vatana iray ihany isika. Tahaka ny nanirahany raiko ahy no anirahako anareo koa, raiso ny fanahy masina. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Ombantsika mianakavy any ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Dia faly mandrakariva ary miraro soa antsika mianakavy amin'ity alahady 5 volana Jona 2024 fankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny dinan'ny fanahy masina sy na ny Pentecote. Fa volana ihany koa hitodiantsika manokana amin'ny fanajana ny fo masin'i Jesosy. Ny lohahevitra arosin'ny fiangonana ary amin'ity alahady ny Pentecote ity dia hoe mpankahery, mpanazava ary mpampiavana ny fanahy masina. Ny vaky-teny 3 no anampy antsika mandrakariva andalina ny finoana miainga amin'ny voalaza ny soratra masina. Ny vaky-teny voalohany ary amin'ny asan'ny apôstôly 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 12 milaza hoe samy feno ny fanahy masina izy rehetra ary nanomboka ny teny. Alohan'ny akaran'i Jesosy any an-danitra dia nampanantena ny mpianana izy fa aniraka ny fanahy masina eo amin'izy ireo. I fanahy io no hampahatsiaro azy ireo mandrakariva ny afatra rehetra nambaran'i Jesosy taminy. Rehefa tonga ny fanahy masina dia nanomboka nampianatra ny apôstôly ka vahoaka avy amin'ny firenena samihafa no samy niaiky volana ny fampianarana nataon'izy ireo. Ilazana amintsika fa mahefa asa tsy takatry ny sain'olombelona isika raha manaiky hiasan'ny fanahy masina. Ny vaky-teny 2 ao amin'ny taratasy voalohany masin'i Paoly amin'ny Korintiana 12 andininy 7 tapany 2 ny andininy 7 dia faranana amin'ny 12 fa tsy hatramin'ny 17 ny hoe fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika rehetra mba ho vatana iray isika. Antitra terimasin'i Paoly fa tonga tena iray ireo rehetra mino an' Jesosy Kristy ka nandray ny fanahy masina avy aminy. Fanahy mpampiombona fa tsy mpampisara-bazana ny fanahy masina, ka izay manana io fanahy io dia tarihany hakamamy ny fiombonana ho amin'ny fifanasoavana fa tsy ho amin'ny tombontsoa manokana. Tsy asan'ny fanahy masina velively ny fampisara-bazana sy ny fitsitokotokoana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Dia i Jesosy ilay nampanantena ny fanahy masina ary no ambara-masin-dà Joany amin'ny 20 andininy 7 ka hatramin'ny 17 milaza hoe tahaka nanirahany ray ahy no anirahako anareo koa. Mpankahery, mpanazava ary mpampiavana ny fanahy masina. Ariarin'i Jesosy amin'ny fampianarany ary amin'izao fankalazana ny Pentecote, fotoana atsiarovana ny nidina ny fanahy masina izao, fa tsy vokatry ny ezaka na ny fahamendrehana nananan'ny apôstôly no ahafaha mamela heloka fa fahefana avy amin'i Jesosy Kristy izay raisin'izy ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Io fahefana io no lovam-panahy iainan'ny fiangonana katolika mandraka ankehitriny. Ka rehefa hanome fahefana hampikofesy ny pretra vaonao amasininy ny veka dia mamerina io teny nambaran'i Jesosy eo hoe raiso ny fanahy masina, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela. Ny asan'ny fanahy masina eo anivon'ny fiangonana dia sady mankahery ny kristianina rehetra vita batemy, manoloana ny fitsapana sy ny fisedrana mahazo isan'andro, manazava ihany koa ny fohamampana ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy niraka ny rahany antsika isan'andro, ary indrindra ampiombona sy ampiavana izay rehetra mitonona fampanaradia sy mpianatra Jesosy Kristy. Hatria ny vokatry ny fanahy masin'i Paoly dia fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, faharo-po, alimem-panahy, hazavampo tsy fivadiana. Any amin'ny Galata 5:12 moa no manambara izay. Koa antsoa isan'andro ary ny fanahy masina, fa izy mitari-dalana antsika sy manamasina ny fiainantsika. Ka hoy ny vavaka famerimberitsika hoe fanahy masina hazavao ny sainay, fanahy masina ereo zahay
fanahy masina amasino izahay. Amen. Ombantsika mianakavy aneny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Hitsodrano sy hitsimbana antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ny Kristy, hisaorana ny Andriamanitra dia samy ho ten'Andriamanitra ary.